Mbola faly miarabantsika rehetra indray amin'ny agnaran'i Jesosy Kristy. Tarty androandroany ity izay mbola afahantsika magnaraka ny fampianarana mivantana eto amin'ny alalan'izao fahitalavitra izao. Miarahaba ny ekipa rehetra eto amin'ny TV Plus. Miarahaba ny vahoaka malagasy, miarahaba ny vahoaka ny Tamatavy. Miarahaba ihany koa anao izay any ampitan-dranomasina manaraka mivantana an'ity lesona ity. Makasitraka antsika rehetra satria tombonandro lehibe mbola afahantsika mihaona ao anatin'ny fahasalamana, ao anatin'ny fifaliana, indrindra amin'ny foravoravo, afahana mihaona ao anatina zavatra salamizao. Makasitraka anao izay nisafidy anaraka ao amin'ny Facebook, ao amin'ny YouTube, tadio fa ho fitahina ao anao ty lesona androany ity satria iresaka zavatra important be isika makasika ny fiainantsika zanak'olombelona, makasika ny fiainantsika kristianina. Na ianao tsy mivavaka aby ara mahazo lesona ianao a partir an'ity fampianarana androany ity. Fa satroko de satroko ny mba ivavaka manokana satria mety misy olona marary zao manaraka an'ity fandarana ity, mety misy olona managna olana, mety ao anatina depression ianao sy am'ireo karazana famoizam-po isan-karazany. Tonga eto Jesosy androany anafaka anao. Tsy parazara ny afahanao maheno an'ity fampianarana ity fa no maniny Jesosy ho anao mihitsy ty mba hanafana anao. Ho antsika rehetra raha tsy mampanina anao, apetrao amin'ny fonao fotsiny tananao. Na salama ianao, na marary ianao, ninona olana tianao mba hovahany Jesosy androany, za de ho ataon'ny tompo fitaovana androany hanonona teny zay hitondra vokatra ao amin'ny fiainanao. Vavaka aritsika, apetrao amin'ny fonao ny tananao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahako ho an'ny vahoakanao zay manaraka nyty lesona ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonako fanasitranana ho an'izay rehetra marary. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonako famahana olana amin'izay rehetra ao anatin'izany. Poteko ny asan'ny maizina rehetra, ireo endrika fanany famosaviana, fanany ampita tamin'ny alalan'ny firaisina ranofo, nitondra famosaviana tao amin'ny fiainany olona io. Roako amin'ny anaran'i Jesosy zany ary didiko ianao ho sitrana, didiko ianao ho salama, didiko ianao ho afaka amin'ny fatorana zay mahazo anao io. Aza matahotra itsony fa tonga eto ny olom-mba osotra Andriamanitra androany hitondra fandresena amin'ny fiainanao, fanafahana ary indrindra ny rano Jesosy zay nalatsany tao Kalvari ho fanadiovana ny elokao. Ambarako fa voavela eloka ianao io ary ny tompony amindra fo aminao. Tononoko ihany koa ny herin'ny tenin'Andriamanitra hipaka amin'ny isan'ny tokantrano, hipaka n'aiza toerana misy ianao, hikasika anao ane ny osotry ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay revana Noela fa iresaka tsika androany hoe ezao fehezina ny fiainanao. Anisan'ny sekre mila mba ianaratsika zanak'Andriamanitra izany, ianaratsika zanak'olombelona mba ezao fehezina ny fiainanao. Raha mamaky ianao amin'ny bokin'ny Genesis toko voalohany ny 9:20 de apetraka ny Baiboly tsara hoe aoka ozy izy anjaka. Ny atao hoe manjaka dia mifehy, midomine, midiriger, sy ny sisa. Mety be ny zavatra azo lazaina ao anatin'izay hoe manjaka. Enao zany rehefa nagnamboatranao Andriamanitra de nitsofony rano ianao mba anjaka. Anjaka amin'ny zavatra rehetra, indrindra anjaka amin'ny fiainanao, zay rehetra ataonao. Ka mba atoroko anao androany fa ilaina riavana ny mifehy ny fiainana. Satria be ny olona tsy mahazaka fisandratana. Tsy vitsy ny olona tsy mahazaka plasy, tsy mahazaka voninahitra, tsy mahazaka nomination. Ary zany zavatra zany riavana no anisany mampahantra ny firenena afrikanina. Satria be ny olona mal dirigé, mal formé, mahazo voninahitra. De lasa mamingavinga olona, magnambanimbany ny mpiray tanindrazana aminy. Tena lasa ohatrany hoe fahoriana ho an'ny Madagasikara ny fisiny, raha tokony ho fampandrosoana ho an'ny Madagasikara. Miteny eto en tant que ray aman-dreny ara-panahy, tsy voatery ahafaly anao ny zavatra lazaiko. Tsy miditra amin'ny fiainanao ihany koa fa mba magnome afatra mba hahatonga antsika rehetra ho tonga saina. Tiako mba samby ampitapita ny ty afatra ty am'izay namany ny tsiraray avy. Raha ohatra ianao zany ka afaka ataonao jereva amin'ny YouTube ao fa en direct amin'ny YouTube koa ty de partageo am'izay namany tokony ahita azy. Todika manokana amintsika rehetra voaka malagasy. Mitodika aminareo mpitondra, nareo manana fahefana, ao ny anatin'izany ny polisy, ny gendarme, ny miaramila, ao ny pénitentiaire, ao ihany koa nareo mpitsara
eto amin'ny tany sy ny firenena. Noho ny tenin'Andriamanitra mba maneke an'Andriamanitra, raiso Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanareo, ary indrindra mba aoka isika rehetra samby ahazaka fahefana. Tadio fa ny fahefana rehetra na inona agnarany de avy tamin'Andriamanitra. Tsy misy fahefana tonga ho azy eny ampelantanan'olona zany, fa ny fahefana rehetra de avy tamin'Andriamanitra. Aza mihevitra mihitsy ianao hoe napetraka amin'ny toerana faratampony, raha tsy neken'Andriamanitra amin'ny toerana faratampony ianao de tsy tonga teo. Mba manetretena, madana tiavo ny mpiarabelona aminao, melohany mampitondra fanjakana anao, vahoakany ianao olombelona ne ianao Noho izany misy raha aminao miray tanindrazana aminao, misy rahalanao miaramonina aminao amin'ny toerana misy ianao io. Tongava saina ampianaraka ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy, ary ampanetretena no ilazako eto. Aza atao zavatra asorena na atezitra, fa tena hoe raiso en tant que citoyen ianao, en tant que olo-pirenena malagasy ianao, maheno ny tiafatra ity, tiavo ny mpiarabelona aminao. Ndo mba ifandefitra, ndo mba ifamela heloka, atsaharo ny fifanenjena à gauche à droite, fa ndo mba tena ifamela heloka, satria hoaiza moa isika. Todika koza aminareo zay tia miady ny tanin'ny malagasy, bedabery avana ny olona tia miady ny tanim-bahoaka. Fantatra zao fa nina vahoaka madinika le toerana, fa naniny sasany adiva. Mba fantanao moa fa ninanamboarana nongy avy tamin'ny alalana tany, ary tany tsy ampy 4 kilo aby ary nanamboaran'Andriamanitra anao io. Ary raha sanatriny vava ka maty ianao, tsy 4 mètre carré amin'io aby andeha andevegnana anao, nefa de mifanaritaky tsika miady amin'ny mpiarabelona, miady amina vahoaka madiniky. Zany ingeriavagna mahatonga andregny olona sasany hoe ary tsy manogny agnaran'izaniza eto. Zay mahatonga ny agnaran'olona sasany rehefa antitra lasa mampalahelo ny fiafaram-piainany, satria alahelon'olo fogna raha niaignany nanomboka izy gondahy jusque izy antidahy. Ka mba mieritrereita enao tia miady amina vahoaka io, enao tia miady amin'ny fianakaviana, enao tia miady amin'ny mpiarabelona, enao zay mpanenjika fiangonana, tadidio fa fandalovagna eto ambony tany eto. Tsisy olo ijanony eto mandrakizay zany, fa andao tsika mba ifankaty. Tiako be le hiran'ny katolika igny hoe sambatra ozy isika raha mifankaty, satria ilaina ny fifankatiavana. Be da be ny olona tsy tonga saina ary lasa avadiky ny fahombiazana olon-kafa izy rehefa tonga amina plasy anankiray. Ao moa ny ankamaroan'ny olona mba azo narabaigna ihany izy talohany izy napetraka amin'ny plasy mboninahitra, fa rehefa tonga teo izy fidiny ny olona arabaigna, fidiny ny olona ataony mbola tsara. Misy olona moa de tegna tsy miarahaba ny havany mihitsy izy satria nahazo toeram-boninahitra. Tonga avasainareo le boribory ny fiainana, fandalovagna ny eto ambony tany, ary misy fotoana avy ny orana, misy fotoana izy io maina, ary misy fotoana mandalo lalana malama zay mety possible ampisolafaka. Tonga avasaina enoy tsara ty afatra ampitaiko androany ity, fa natokana ho antsika rehetra ity. Niza ianao maheno an'izany afatra izany, fotoana zao mba ianaranao mifehy ny fiainanao. Ka ny fahombiazana ravagna tsy zavatra tsotra izy io, ary eo foana matetika mahatonga ny olona anankiray lasa mivadika olon-kafa rehefa tonga ny fahombiazana, satria sarotra be ny mifehy fahombiazana. Maro ny olona zatra fasahiragnana, de ohatrany mora be ny miaina anaty fasahiragnana. Ary tena marina zany, ohatrany moramora amintsika olombelona ny miaina anaty fasahiragnana, au lieu de miaina anaty fisandratana. Tsy zakan'olo io, vitsikely ny olona mazaka fisandratana zany. Fa rehefa tonga matetika ny fahombiazana sy ny fitahina, de maro ny olona manao foana. Zay mihitsy ny antony ty message androany ty tompoko. Satria misy zavatra revagna zay tadiavinao fa tsy ho hitanao tsony rehefa tonga aminao ny fahombiazana. Misy karazana fiainana zay miova tanteraka rehefa tonga ny fahombiazana. Ka matosa n'Andriamanitra mampahomby anao, de hitany fa zakanao le izy. Ka eto zany ho anao zay mba mikatsaka fahombiazana amin'ny fiainana, mikatsaka fisandratana, ho anao zay mikatsaka voninahitra, ny zavatra angata voalohany aloha de ny karaktera mahafehy fisandratana. Toetra mahazaka voninahitra, toetra mahazaka vola, toetra mahazaka poste politique, toetra mahazaka nireo karazana setra maro isan-karazana. Zay aloha zany mba ianao. Ary zany any ry avagna mba ilagna ny antsoina hoe coach amin'ny fiainana.
izy no mba mikoache anao aza maika isandratra fotsiny hoe hiakatra amin'ny faratampo zany fa ndana aloha mba mitady olona enona teny ndana aloha mba mitady olona enona raha volagniny teo aneriavagna nararaka ny Solomon anao raha mamaky baiboly misy lehilahy antsoina hoe Solomon zay agnisan'ny farany endry tsisy olo nanam-pagnahy noho Solomon zany tagnaty baiboly tao nefa de mbola ravany fiainany nefa de mbola solafaka izy ny antony de satria tsy nanaiky iain'olona hafa intsony tompoko i Solomon tsisy olo nitandrignesany ngiahiky fa izy fogna zany no directeur ny fiainany izy ihany ny conseiller ny tegnany tsy nanaiky intsony izy mba iain'ny izaniza tamin'ny fotoana tonga taminazy ny fahombiazana ka betsaka ny kristianina salamizany tompoko betsaka ny olombelona tratra n'io ka io ka mila miovy ianao androany raha maheno an'ity fampianarana ity raha ianao zany matetika maimaika ho amin'ny fahombiazana de matetika tsy voafenao io fa raha bien préparé anao mora aminao no migérer voninahitra mora aminao no migérer fisandratana zay mahatonga ana eto mampianatra anao caractère foana matetika rehefa mihaona antsika amin'ny alalana vidéo salam zao de ampianariko foana ianao reo karazana bon caractère isanandro satria ny fahombiazana de mitaky toetra tsara na fahombiazana amin'inona io na fahombiazana amin'inona io mitaky toetra tsara ny fahombiazana de mamoka zay zavatra ao anatinao zay zany revagna ny fahombiazana ny fasairagna matetika mibloqué andro zavatra ao anatsika tsisy raha mivoaka mihitsy agnatinao rehefa tratrana fasairagna anao fa raha vao tonga ny fahombiazana de io no mamoka ohatranao olo tia magnasaha matetiky de agnatiny anao manambola igny anao magnasaha olo fo raha ataonao satria mivoaka zavatra vagnaty ao ka eo zany no ilagna le préparation de meloa de ny anao mbola tsy tonga am'le toerany de ny anao mbola tsy tonga am'le voninahitra sy fisandratana eo anao mila mianatra fa mola volagna ny caractère anao satria zay nataony fahombiazana io mamoka zavatra ao anatinao raha bien formé zany anao de asehon'ny fahombiazana ho azy fa bien formé anao tsy misy zavatra azo afenina zany fa miseho foana indrindra rehefa misandatra ny olona anankiray l'élévation ozy izy ny teny français zay donne du vertige l'élévation donne du vertige raha manao tragno étage anao matetiky izy regny asivagna fogna regny karazana garde fou regny ny agny ampitondranomasina moa misy an'izay mihitsy misy le hoe garde fou mba hialagna amin'ny hoe sendra misy olo mahola makitra ambony egny ka amboko mo izy na hoe aola amonon-tegna ka mila evitena fogna zany ny zavatra hafahafa amin'ny fiainana betsaka ny olona na de mbola tsotsotra defa magnadary na de mbola amina toerana ambanimbany defa magnadary ary ao anatin'izy regny mangataka nefa izy mba isandatra mangataka izy amin'Andriamanitra mba azo toerana ambony nefa ndriavagna mba jerevo hely maloha ny toetranao meloha ny isandratanao manahiragna olo betsaka ny olo ijaly raha sanatriny vavy anao raha tsy fagnahy mahazo place tsara lasa mivoaka raha tsy mpagnahy avy agnatinao io sahiragna ny voaka malagasy sahiragna ny mpiarabelona ka tezao araka ny tokony ho izy ny tegnanao tezao araka ny tokony ho izy ny zanakanao ohatran'izao tsika miteza zaza an-tragno regny de mba andana ampanaovy raha teneno raha misy tsy mety ataony regny zanakitsika regny ndana amboleo caractère tsara ao anatin'ny zanakatsika aza diso ampiantegna loatra ny zaza fa manimba anazy zany ka ao anatin'io ny zavatra ezanao fehezigna voalohany de ny fotoananao izany mba ianaro mba migérer temps hoe karakory fehezanao fotoananao satria ny fahombiazana revagna dia tsy magnome anao fotoana malalaka rehefa anao zany tonga amina fahombiazana raha vanao manomboka mahazo asa tsara igny asa igny tsy magnome anao fotoana malalaka tadio zany zavatra zany ny fahombiazana tsy magnome anao fotoana malalaka arakaraka ny mampahomby anao no matery ny fotoananao mianara zany manomboka eo mifehan'io telefoninao io deny zao fa tsy raha i fogna kotro lavinao de tsy miala ambony fandregnanao ko tsy amsivy kotrokotrokotroko Facebook sy ny sisa aenao ny fotoana ilalovagna an'io manomboa fidio ny zavatra atao amin'ny alalan'ny telefona ndraikindraiky moka tsy voafiditsika mihitsy hoe inona moa raha tokony ataoko amin'ny telefona ty fa lasa monotone be ataotsika arak'izay ilavatsika anazy fogna ilay izy ka omeo fotoana betsaka eo amin'ny fiainanao raha ohatra anao zany ka manambady omeo fotoana betsaka amin'ny fiainanao ny vady aman-janaka ianaro mba megna fotoana betsaka zareo
omeo fotoagna betsaka ny havanao. Zay zany zavatra anankiray mila ataonao zay. Aza atao ambany zavatra. Maro ny avagna ny couple simba. Indrindra simbainy fahombiazana. Satria tsy mahay mandamagna fotoana izy no le place azo. Tsy mahay mandamagna fotoana izy no le voninahitra zay tonga amin'ny fiainany. Indrindra ny fotoana ho an'ny ankonanao mba ndana asiva emploi du temps mitsy hoe aketo zaho miaraka amin'ny vady aman-janako fa sinon simba amin'izany ianao. Tsy misy vara andriavagna ny fahombiazanao raha sagnatria ny vava tsy eo ny vady aman-janaka. Raha sagnatria ny vava simba ny tokantrano. Raha sagnatria ny vava le olo niaraka nijaly taminao ny tonga vao mihinana tonga mitoeram-boninahitra nisaraka ndraiky. Ianaragna diny zao ny mifehy fotoana. Indrindra ny manokana fotoana ho an'ny ankonany. Ao amin'ny bokin'ny Job ao zao Job nanome modèle mitsy. Job voalohany andiny fahadimy. Izy hoe isaky ny tapitra ny tsingerin-taona ireo ary isaky ny tapitra ny tsingerin-taona ireo andro fanasana ireo dia nagniraka Job ka nagnamasina ireny ary ny foa maraina koa izy ka nanatitra fanatitra dorana araky nisany izy rehetra. Fa hoy Job fandrao efa nanota ny zanako ka andan'Andriamanitra tao am-pony. Izay ny nataony Job mandrakariva. Zany hoe efa fahazarany Job mitsy zany manokana fotoana ho an'ireo ankonany, ho an'ireo zanany. Ka ianao mihaino anahy io mba manana fotoana ho an'ny zanakanao venao. Ilaina zany ravana. Manana fotoana, misy fotoana mba tokony miaraka magnano vacances, misy fotoana mba miaraka mivoaka, miaraka mitsangatsangana, mba miaraka misangisangy, sy ny sisa, sy ny sisa. Ao amin'ny Genesis 26:8 zao Isaka. Teo izy le nisangisangy ny vadiny. Ao amin'ny Genesis 26:8. Mba imagineo Isaka zany c'était multimilliardaire. Olo manan-karembe satria nandovany Abraham zay mpanan-karembe. Izy lasa teo ny Baiboly lasa nanan-karembe nefa mbola nanagna fotoana izy nisangisangina ny vadiny. Anao mihaino anahy mba managna fotoana isangisangina ny vadinao. Sa rehefa tonga andragno anao dia reraka. Mandraindregny nefa anao fa mifoha ndraiky dia lasa mila magnovatsika e. Tsy mety raha karan'izany fa manimba tokantragno, manimba fiarahamonina. Isaka dia lehilahy mpanan-karena nefa nanagna fotoana nisangina tamin'ny vadiny. Vakio tsara io Genesis 26:8 io. Multimilliardaire izy tamin'ny fotoan'androny. Isika vao miasa kely amina orinasa maventiventy fotsiny dia efa tsy manam-potoana. Ao moa ny sasany zany adigny borika riva tsy mba magnantso vadiny mitsy izy amin'ny telefona. Nefa mavita magnantso nama, mavita magnantso olo hafa. Fa rehefa mivoaka ny tragno izy dia efa adigninao ry vady aman-janaka. Mba hovagna kely zany regny fa agnisan'ny fahaizana amin'ny fiainana ny fifaneraserana amin'ny ankohonana. Itsika matetika tsy mianatra zavatra ohatran'izany. Mandini ianao fa betsaka ny lehilahy rehefa misandratra dia tsy miraharaha vady aman-janaka intsony. Dia tonga dia mametraka ny plasiny ho amin'ny toerana ambony mitsy izy. Mametraka ny plasiny any amina fomba fijery hafa mitsy izy fa tsy mba tonga saina hoe mba ilaina ihany ny mba mitodika amin'reto vady aman-janaka. Ka anisany teboka anankiray faharoa mitandrema ianao ny amin'ireo namanao. Problème anankiray io manko ravagna rehefa misandatra, rehefa manambola, rehefa mitombo grady ny olo anankiray lasa miantso namana. Satria ny fisandratana miantso namana, mila mitandrina. Fahombiazana miantso olona vaovao ho tonga eo aminao. Ohatrany hoe intéressé aminao daholo ny olona. Zany anie ravagna mahatonga an'iregny vadina mpanambola simba regny na lehilahy io na vehivavy. Satria ianao taminao mbola sahira tsy nakopikopiko vatana. Zany hoe tsy nakarakara tarehy, tsy nakarakara ongla, tsy nakarakara an'ireo endrika isan-karazany. Fa nanomboka anao nanambola, vitanao ny kopikopiko vatananao, ny karakara ny tegnanao, dia manomboka intéressé ny olona satria niovy ianao. Mila mitandrina anao amin'ireo olona manodidina anao. Fa tsy ny olona rehetra tompoko dia faly amin'ny fahombiazanao. Ao ny mitety dratsy, animba anao, andrava ny tokantranonao. Be da be ravagna ny vadina mpanambola lasa misengy. Satria intéressé ry zalahy, intéressé ireo karazana tovovavy, intéressé ireo karazana tovolahy andeha. Tsy raha inona efa niteraka efatra ny olona zay fa mbola manja foana. Inona nefa ny fisandratanao ka raha eo ianao tsy mahay mifehy an'le izy dia lasa rava ianao. Ka ianaro zany zavatra toroko anao zany fa ilainao zany. Lasa tian'ny olona ifandraisana ianao rehefa misandatra. Lasa manana relation maro ianao rehefa misandatra. Eo ny tegna mila hitandremanao. Teboka magnaraka agnatin'izay mila mitandrina koa ianao ny amin'ny resaka sexe.
mila mitandriny amin'ny resaka sexe, indrindra ny fijangajangana, indrindra ro karazana fiarakaragna amin'olo isan-karazany. Satria tompoko ny lehilahy rehefa misandratra matetika tiampirafy, ozytsika tiantsinganana hoe te hisengy, ohatran'izany koa ny vehivavy. Satria ho zaty manomboka be da be ny olona miapprécier anao hoe anao lo beau gosse, anao lo tsara, anao lo magnano makatsy makaro sy ny sisa. Inona nefa ny tamin'ny anao mbola tsy beau gosse, mbola tsy nanana ninina tary tsisy niteny anao an'izany, fa nanomboka anao ny sandratra intéressé daholo ny olona ary manomboka midokadoka. Ka eto za de magnatoro atsika fa mila mitandry anao ny amin'io resaka io. Mampalahelo fa ny fiainan'ny lehilahy anankiray raha tsy mahafehy tegna nefa misandratra de milavorary mivarilavo amin'io resaka sexe io izy. Adinotsika nefa riavana fa ny fahalavona amin'ny resaka sexe de faiblesse, fa tsy hoe zavatra hoe grade be de manakory. Mahalevo sarin-tsaigna mo anao lehilahy manan-kaja, manan-karena, manana ny maizy azy, ny mpiasanao jiaby misaluer anao daholo, ny olona rehetra amin'ny fiarahamonina manaiky anao ary magnome agnarana anao hoe patron, PDG, mpanompon'Andriamanitra. Nefa zazakely 27 ans mampibolaka anao agnaty chambre, zazakely 15 ans 17 ans magnala patalognanao sagnatry ny vava. Aza misy ane zany, latsapady anao latsaboninahitra. Ka mitandrema atsika tongava saina fa zany ravagna maharava fiainan'olo maro reo. Misy ane olona hitanao nisandratra tao anatin'ny 5 taona, na omby tao anatin'ny 3 taona, de nivangoany satana izy lasa ratsy fiafaragna aveo. Be da be ny olona nanana ny izy azy nefa rava fiainany. Ny antony tsy navita nitandrina izy ny amin'ny resaka sexe io. Ka tena mba mampitandrina atsika rehetra zay magnaraka an'ity vidéo ty za, tandremo ary aza manao blague fa tsy azo récupérer na io raha io no ataonao fiainana. Ka ny fisandratanao za teo de manome anao pouvoir anao zay tianao atao. Ka eo no ilanao mba mail foana amin'ny resaka sexe. Satria tadidio fa ny fisandratana de zay zavatra ao anatinao no avokany. Eny fa na ny vola aza de ny zavatra ao amponao koa no arahany. Fa tsy manana force aby anele izy fa le zavatra efa ao. Misy olo zao hitanao hoe tsy mihinan-toaka izy, tsy raha izy tsy mihinan-toaka fa tsy manambola ivanga. Misy olo hitanao mipiripirina de tafiteny mihitsy nanam-pagnahy eky vadiko hoe tamin'ny confinement igny izy nanam-pagnahy satria tsisy fidiram-bola. Fa raha vao tonga ny vola ndraikindraiky magnadima izy magnadary de eo zany mahatonga anazy magnafatrafatra ny an'ity fehezo ny fiainanao. Mba ianaro dominegna io pulsion no io, domineo io émotion no io, domineo io filana ao anatinao io, fa io fogna ne manimbanao matetika. Agnatin'izay koa ny fahaizana mifeny avognavogna. Betsaka ny olona miavognavogna, betsaka ny olona tsy mahavita manety tena. Ny avognavogna rehetra matetika miandry anao misandatra io vao miseho. Misy olo ny hitanao miavognavogna fa mody souriant be izy, souriante be izy, mody mety be aminao zany izy andavanandro satria izy mbola tsy eo ny gradiny, tsy eo ny fisandratany. Fa raha vao misandatra izy, problème misy zany, eo mivoaka am'izay le avognavogna. Ary be da be ny olo ohatran'izany tonga am'le teny malagasy hoe mitsipa doa laka ny tany. Izy mbola tsinotsinona, mety nisy nanosiky, mety nisy nikarakara, mety nisy nagnampy, fa rehefa tonga teo am'le toeram-boninahitra izy dakany atarafo le namany. Tsy mety zany. De nizao enao mbola tsinotsinona, de nizao enao mbola ambany klasy ao anatin'ny toerana zay azo lazaigna hoe iva. Ianaro mandresy ny avonavona sy ny tsy fahaizana manesy teny. Tadidio riavagna le tenitsika tiantsinganana hoe ny feno rano tsy mikontsa. Raha vao feno rano tsy miontsa. Amatoy miontsa tsy feno zay. Amatonao zay tia mizesta, be vava, be resaka, bonga, tadidio fa tsy feno anao zay. Aza mitomagny antsovin'olo patron zany fa dana aloha mitadiava vola. Aza mitomagny fomba ahatonga anao ngeza, mitovy amina frigidaire. Tsy mila miprezante ny tegna ny tompoko ny frigidaire, fa zay olona mitodika mijery frigidaire de resy lahatra fa mangatsiaka ny zavatra ao anatiny. Ohatran'izay koa ianao mianara manery tena, mianara mametraka foana ny fiainanao mba ilamina tsara. Agnisan'ny problème misy amina couple ity satria possible mety niarany jaly de tsy mety fagnome voninahitra rehefa tonga ny fisandratana. Matetika de sarotra amin'ny vehivavy ny anaiky ny vadiny satria hita loatra ny deparan'le lehilahy. Ohatra zay.
aza digninareo vehivavy fa ny lehilahy tia fagnajana anatra kely anareo vehivavy zany raha tiana lehilahy de izy ajegny izy karakaregny eny fa na de izy tia resaka be io aza ny secret-n'io fanajana atoroko anao izy zany tao anatin'ny minitra vitsy samy maka ny tandrify anazy samy mba mijery hoe aiza le teboka tokony mba raisinao amin'ny fiainanao ny tegnako pasteur David de mba magnasa atsika rehetra vahoaka magnaraka en direct fa magnamboatra tragno maventy be tsika am'izao vanim-potoana iresako aminao zao tragno vato mirefy 20 metatra ny alavany ary 3 metatra ny sakany tena mila fanoagnana avy amitsika izy io de nataoko mihitsy ho an'ny vahoaka malagasy tsy ho anahy akory manao ndeha tao ipetraka amin'ny tragno maventy be magnan'io na angare de stockage raha tsy karahan'io maventy ane zany revagna ngeza be ka iroso amin'ny fagnamboarana dalina atsika manomboka amin'ny randro ambony ka mba magnentagna anao zay tsara sitrapo raha anao zany le mba mpagnaraka ny fandarana ataoko raha mba hitanao fa mahasoa anao ny zavatra ataoko agnisan'ny zavatra ataoko am'izao ny anorina méga église mila fagnomezan-tagnana numéro téléphone na afahanao mba manoana mo de io 034 io 034 03 034 43 azafady 034 43 858 15 034 43 858 15 averiko ndray mandeha 034 43 858 15 mila fagnomezan-tagnana tompoko tsy manery tsy magnano forcé ary aza adisogna mihitsy ny sainao ka ilazanao menomeninao tegna ny raha maventy ke eny amin'ny mahanamako anao amin'ny mampiray-tanindrazana atsika naizanaiza misy anao na agny ampitan-dranomasina mba magnentagna za toagno fa reharehatsika malagasy io reharehatsika vahoaka eto tamatavy io ary satria agnisan'ny zavatra ngeza fototra fitrasangeza be ho an'ny vahoaka malagasy nanaovagna azy ka magnentagna atsika rehetra zay mba mpanambola na ataoko hoe tsy de managna be ary anao fa mahozonao hoe za mba midefa kely amin'ny pasteur alefaso mvola voatsika agnamboarana ny dalina ny fiangonana om 034 43 858 15 amaranako azy ivavaka satria mety misy tarany le vavaka tamin'ny voalohany tary iverina ivavaka ho anao ndray za zao ary asaiko anao isaky ny alahady maraina managna culte anankefatra atsika ambolo madiny koa zany zay toeragna zay managna fivorimbavaka efatra atsika rehefa alahady maraina manomboka amin'ny 9 ora 7 ora 8 ora 9 ora 10 ora 12 ora zany hoe adiny ray jusqu'à 12 zany ny fotoam-bavaka ao ambolo madinika va farany coopérative Trans Express magnentagna atsika rehetrarehetra tonga ava aza mihafahafa rehefa alahady après midi moa zany manomboka amin'ny 3 ora tolakandro dia misy an'le hoe takariva ampidirana io ndraiky tegna dera fogna io gala évangélique misy fampianaragna foy misy fampahirezana fa tena anasako atsika tanora vahoaka malagasy tonga ava fa ilainao zany ambolo madinika io ny toeragna ava farany coopérative Trans Express le mandeha Vatomandry io anao zany raha mpandeha Vatomandry mpandeha Manora ambolo madinika io ny garotière misy plaque ngeza be zay hoe June Fraisana de eo anao zany mitsofoka kely de fa tonga ava riavagna fa ngeza be ny zavatra ampianarina anao satria nitoroteny amin'ny fidirana voalohany tsy miverina tsony amin'ny fidirana faharoa afa daholo ny zavatra atao ao satria nomeny tompo atsika fahasoavana afaka mizara fahalalana mizara fampianarana vavaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy raha eo amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahako andreto vahoaka anao zay nanaraka mivantana raisiko ny hery sy fahefana andravako ny herin'ny demonia anapotehako ny fanaratsy zay mamatotra azy ary tononoko tompo ny fisokafan-dalana ho an'ny tsiraray avy fandresena ho an'zy rehetra miaino an'izany feoko zany fanasitranana ho an'zy rehetra marary vaolana ao amin'isany tokantrano zay miady sy manana problema am'izao fotoana izao mitsodrano aoka ho feno fahasoavana ny fiainanareo ho feno fahasoavana ianao zay miaino anahy io ho kasi ny herin'Andriamanitra ny fiainanao ary ahita ny fahatsarany herin'Andriamanitra ianao manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy Pasteur David Rakotonandrasana niaraka taminao teto io za foana aminao hoe manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed.